Tao anatin'ny roapolo taona teo eo zay dia tsy nitsaha mitombo ny antoko politika misy eto Madagasikara ny forona ihany koa azo heverina ary tombanana fa hiena nefa izay fitombon'ireo antoko politika izay aorian'ny fametrahana ny lalàna mifehan'ny antoko politika eto Madagasikara hatreto anefa mbola andimy isanjato ny antoko politika ihany nafeny ny fepetra. Mety hiena ny isan'ny antoko politika eto amintsika. Amin'ireo 327 anatin'ny lisitry ny antoko politika dia mbola antoko politika 20 ihany no mbola nahavita nanavoany fisiny hatramin'ny androany. Raha ny fantatra dia ireo antoko politika madinika tsy hita taratra ao anatin'ny androm-panjakana misy no nanatanteraka izany. Nomariany teo anivon'ny ministeran'ny tany anefa fa anisan'ny antony hanafoanana antoko politika iray ny tsy fahavitana ny fanavozana amin'ny fisiny. Antony mihitsy antony iray afaka iradiena ny antoko politika ao anatin'ilay registre national tsy fanaovana ny fanambarana io izay miaraka amin'reto rapport de formation ray ho an'ny membre dia rapport de formation amin'ny resaka éducation citoyenne. Ankoatr'ireo dia takiana ihany koa ny fanaovan'ny antoko politika tatitra momba ny asan'izy ireo amin'ny fampiofanana ny olona mpikambana ao amin'ny antoko sy ny fanitanana ny olom-pirenena. Dia misy ny atao hoe décret d'application momba ny antoko politika io dia ao anatin'io décret d'application io dia manambara fa tokony annexena amin'io fanambaram-pisiny io ny rapport anankiroa, rapport voalohany rapport na formation na membre io zany le formation tokony ataon'ny antoko politika ao anatiny dia ny faharoa ny rapport momba ny resaka éducation citoyenne. Io indray moa zany dia tena manamafy tokoa zany hoe tena asan'ny antoko politika tsy hoe resaka fanjaisana anjara amin'ny fifidianana fotsiny fa tokony atao dia atao tokoa zany resaka éducation citoyenne zany ary zay mihitsy ny tena tokony ho asan'ny antoko politika rehefa vita ny fifidianana na ao alohan'ny fifidianana. Zany hoe ireo zany dia mafisoko tokoa fa ireo rapport ireo dia tena obligatoire moa zay moa izy amin'ny teny vahiny obligatoire mihitsy ireo ankoatran'ireo lefa fanambarana ny tenenina voalohan'ireo satria antom-pisy dia azo ambara fa 90% an'ireo mihitsy dia le fanambarana tsotra tetsy ambony fotsiny no entiny ka fa eto moa izany dia ho anay hoe ataoko hoe teknisian'ny ety amin'ny ministera dia mamerina tsany ary mampafantatra amin'izareo koa fa misy ny ankoatran'ny lalàna dia misy ireo texte réglementaire texte d'application manampy an'io lalàna io dia voalaza ao anatin'izay ireo rapport anankiroa ny teneniko ireo Ny faran'ny volana aprily izao no fepetrona farany napetraka ny teo anivon'ny ministeran'ny tany hanavozana amin'ny fisin'ny antoko politika ary ny tsy fahavitan'izany dia mety hanafoanana ny antoko politika iray.